Merosa ao anatin'ny fanamboaran-dalana tanteraka ny mpanao lalana aty amin'ny fokontany Tsararano ambony amin'izao mba hanalana ny fahasahiranan'ny mponina aty Tsararano ambony indrindra rehefa mitondra marary ho any amin'ny CSB Tsararano ambony. Efa andro maromaro araka izany nandehanana ny asa aty an-toerana. Fiaraha-miasa amin'ireo malala-tanana eto amin'ny fokontany fa tsy mbola ny fanamboaran-dalana izay efa niresantsika tany amin'ny fivoriam-pokon'olona akory. Fa ny fivoriam-pokon'olona tsika dia iresaka matevina mahakasika ny fanamboaran-dalana io ko dia eto zany dia efa mampiomana anareo vahoaka satria ny tavandra commune tsika taminazy iny nefa moa dia tomaty momoka ilay projet amin'ny commune ka dia hiezaka amin'ny herintsandritsika sika araka ny efa mifanarahantsika hoe vonona ianareo hanamboatra le lalana ka dia ho ataontsika zany le lalana raha ohatra ka ekeny vahoaka. Vinavinain'ny fokontany anitarana ny fanamboaran-dalana maingaveny amin'ny farany zotra fatelo amby folo aty Tsararano ambony makeny amin'ny tsena ny Tsararano. Ao isa araka izany fivoriam-pokon'olona izay ho ataon'ny fokontany tsy ho ela andinina no mety hanaovana izany.